José Rakotobe na Jostek no afantarany maro azy dia ny tena mahatsara an'ity zokibe ity dia afaka mihinana bibilava izy raha ohatra ka mihinana izany ny namany hoy teny izay navoaka ny vavany. Mialohany hidirantsika amizay resaka izay aloha ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia azadiny foana ny miabone ny chaîne antsika indrindra mametraka ny commentaire ary hanisy like ny video ihany koa. Zay hoary ny hoela ndeha ry hidirantsika ny resaka mikasika any José Rakotobe na Jostek. I José Rakotobe dia avy any amin'ny faritra Sava ary anisan'ny mpanao klipy na réalisateur malaza raha izany Jostek izany no asiany resaka. Tsy misy amin'ireo artista malaza no tsy mahafantatra ny fisiany izany Jostek izany ary ny tena mampalaza izy ao anatin'ny sehatra fanaovana klipy izay dia ny fampitenenana sary na ilay antsona hoe scénario. Mba tsy ilazako hoe izy no mahay indrindra raha misy angamba ny voalohany sy faharoa sy fahatelo mety ho tafiditra anatin'izany i Jostek na José Rakotobe. Na de eo anefa izany fahaizany sy ny mahamatianina azy zay dia anisany tena mampiavaka any José Rakotobe ary anisany tsy afoizany ireo mpanjifa ao amin'izany zokibe José Rakotobe izany dia olona tsotra izy ary tsy miavonavona indrindra tsy manana izany toetra fanambonian-tena izany. Izany no anisany tena mahafapo ireo mpanjifa izay mandeha manjifa ao amin'ny Jostek na José Rakotobe. Matetika mantsy ny olona mahay zavatra toy ireto dia feno avonavona ary tsy feno fanetrentena indrindra dia manambony tena fa i José Rakotobe kosa dia tsy anatiny izany toetra izany ary izany indrindra no mahatamana ireo olona izay mandeha amin'ny José Rakotobe. I José Rakotobe koa dia anisany zokibe tia mitaiza zandry ary indrindra tia manolo-tsaina ny olona rehetrarehetra izay mandalo ao aminy indrindra amin'ny resaka asa izay. Ataony ny hevitra rehetra ary ataony ny ezaka rehetra mba hahatsara ny vokatra zay omeny ary indrindra mba hampahafapo ireo mpanjifa izay manjifa ao aminy. Tsy miteniteny foana mantsy izahay rehefa mamoaka ny fanehoan-kevitra fa misy pirofo ary zavatra tena marina no lazainay fa tsy hoe mamafilainga akory. Izahay manko efa avy nisy asa natao niaraka tamin'ny José Rakotobe ary mba hampahafapo any Jostek dia nametra-panontaniana taminy izahay tamin'izany fotoana izany hoe ry andriamatoa Jostek io, inona ny loka tianao rehefa mandeha manao tournazy isika rampitso. Namaly ampatsorana i José Rakotobe ary namaly izy hoe zay zavatra rehetra miainga eo dia ankafiziko daholo ary zay zavatra mandeha eo dia tiako daholo fa izaho kosa dia tsy mba sarotiny amin'izany fa izaho mitady vola hoy José Rakotobe. Akory anefa nahagaganay raha vantany vao nahino io vaniteny José Rakotobe io ary mbola nitohizany ny teny nilaza izy ka nanao hoe enina bibilava aza ny loka dia afaka hoaniko hoy José Rakotobe raha ohatra ka miara mihinana isika rehetra. Iny teny iny dia anaporofony fa tsotra izy ary tsy mankalagy fa ny asa dia asa fa tsy hoe andeha hanao fiainana akory na andeha hanararotra ny client izay manjifa ao aminy. Izany dia pirofo tena mitohaka amin'ny tenda fa tena tsotra i José Rakotobe ary soupla izy satria afaka mihinana bibilava raha ohatra ka bibilava ny loka fa à condition kosa mila miara mihinana ny rehetrarehetra. Gaga sy talanjona izahay rehefa niara-niasa tamin'ny Jostek satria voalohany izahay ndeha hiara-iasa tamin'ny Jostek dia natahotra satria izy anisany olona malaza ary efa be de be ireo olona malaza izay nifanerasera taminy indrindra nanao klipy taminy ka izany indrindra no natahoranay hiona tamin'ny Jostek so de tsy zakany bidizenay ny fiarah-miasa amin'izany Jostek izany. Nefa ino ny valinteniny gaga sy talanjona izahay. Raha izay olo malaza nanao klipy tamin'ny Jostek izay sy niara-niasa tamin'izany mpanakanto Jostek zany raha ho tanisaina eto dia tsy hary ho voatanisa daholo fa afaka omeko ohatra kelikely ianareo izay mbola tsy mahafantatra an'izany José Rakotobe izany. Anisany olona mpanao klipy ao amin'ny José Rakotobe dia toy ny Wendy Catalina, Fayon Armada ary Daddy Love, Big MG, Smaven, Lejobe, Bonangoma, sy ny sisa tsy voatanisa. Tsy hary ho voatanisa eto daholo raha izay olona niara-niasa tamin'izany réalisateur Jostek izany fa ankabetsahany ireo mpanakanto avy any avaratra na malaza eny na tsy malaza na voasondrotra izany na tranaina dia efa nanao klipy tamin'izany José Rakotobe izany.
Inona no tena mampiavaka an'ity José Rakotobe ity? Ny tena mampiavaka ny raha lehilahy moa dia amin'izay fampitenenana sary izay, ary zany no tena anisany atiavany ireo mpanakanto maro i José Rakotobe. Iny manko anisany zavatra manahirana indraindray ny mandinika ny atao hoe scénario. Rehefa manoratra hira ianao dia mety manana aingam-panahy na manana imagination hoe ataoko ohatr'izao ny scénario ny am'ty clip ity, nefa tsy réalisateur rehetrarehetra no mahatafavoaka iny amina perfectionniste fa tena mety tsy araka an'izay eritreretin'olona ny scénario izay mivoaka. Fa i Jostek kosa raha vantany vao maheno hira izay ataon'ny artiste dia efa lasa lavitra noho izay eritreretiny ireo mpanakanto ny scénario izay ao anaty lohany, ary tsy vitany izy ao anaty lohany fa tena vitany avoaka ao anatin'izay sary mandritra ny 4 minitra na 9 minitra amin'ny hira izay. Hafapo tanteraka ny olona mijery ny clipin'izany Jostek izany satria tena miteny tokoa ny sary ary tena manana ny antsoina hoe perfectionniste. Ary anisany tena mahaliana olo amin'izany Jostek zany ihany koa tsy vitan'izy réalisateur na mpanao clip izay fa olona tena tia fiarahamonina ihany koa izany mpanakanto Jostek izany, ary olona mpandalina ny fiarahamonina ihany koa. Mety zany angamba no tena ahaizany miaina, indrindraindrindra mety zany tokoa no ahaizany mandray izany client izany. Ary anisany olona izay tena mpanome sosikevitra olona izay tena sahirana sy ao anatin'ny problème koa i Andriamatoa José Rakotobe, ary ny olona izay manana olana enina ara-pitiavana izany na ara-panambadiana na ara-piainana dia rehefa manatona izany Jostek izany dia tena mahazo vahaolana ary mahazo sosikevitra, ary izany tokoa anisany tena mampiavaka izany Andriamatoa José Rakotobe izany. Ary tsy vitan'izy mpandalina fiarahamonina izay ihany koa fa anisany olona izay tena mahay resaka toetrandro ihany koa izany José Rakotobe izany, ary manampy ireo olona maro izay any ambanivohitra izay tsy manana télé sy tsy manana zavatra hafa mety aharam-baovao. I Jostek dia anisany manampy olona amin'ireny resaka toetrandro ireny. Tena manan-talenta tokoa izany José Rakotobe izany, nefa tsotra izy no sady tsy manambony tena ary tia manety tena raha izany Jostek izany. I Jostek ihany koa dia anisan'ny olona comédien ary tena mahafinaritra foana ny miara-miasa amin'izany Jostek izany, feno tsikitsiky, feno hafaliana ary tia manakaiky ireo mpanjifa aminy rehefa ao anatin'ny asa izany i Andriamatoa José Rakotobe. Nefa kosa hainy ny mandanjalanja, entony miasa ary entony tokony miala voly, izany no tena mahafinaritra amin'ity Andriamatoa José Rakotobe ity. Ny tena zavatra hitako manokana mikasika an'ity raha lehilahy ity dia tena manana toetsaina leader izy ary tena manana izany leadership zany raha Andriamatoa José Rakotobe. Nohony zany tsy perte ary tsy manenina ny olona rehetrarehetra izay mandeha manjifa amin'izany réalisateur José Rakotobe izany. Ho any zay mbola tsy tao dia mitsidiha fa tena mahafinaritra tokoa raha izany José Rakotobe izany. Zay ary noela topoky lasy topoky vavy hajanontsika hatremo ny resaka mikasika José Rakotobe izany, fa mbola hitohizantsika amin'ny fotoana mahamety azy fa hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby oie, tsao tsao, veloma.